Amaranantsika ny fotoana amin'ity hariva ity dia ny fanazavana entin'ny sekretera général-ny ministeran'ny fanatanjahantena amin'ny alalana Andriamatoa Ralay Voalovatiko araka ny fanazavany moa fandraisantsika teo ihany tamin'ny resaka azakazaka fiarakodia mahalafo reny fitaovana ampiasaina ireny fa ity fanazavana ny entiny ity kosa dia hanambarany fa efa miatra eto Madagasikara ny fanarahana izay afaka mampiditra ireo fitaovana ara-panatanjahantena tsy misy aba moa zany isika mpity fanatanjahantena reo mpitantana eto Madagasikara mitondra fanazavana mikasika indrindra izay ny sekretera général ny fédération. Zavatra nangatantsika tamin'ny présidente moa zany mikasika manokana an'ilay fijerena manokana ny resaka rally zany sport auto amika resaka manodidina resaka convention de Florence zany hoe raha ny tena maro miainga avy amin'ny convention de Florence io zany de hoe mahazo franchise douanière na exonération daholo zany amin'ny taxe douane ny matériel sy équipement sportif rehetra. Ny zavatra misy nefa ny rally tsy hatramizay zany sarotra ny ampiarana an'io satria ny fitaovan'ny rally zany tsy mba fitaovana tsotsotra ohatran'ilay anina fa araka ny resantsika teo hoe manodidina ny fitaovana ampiasainy ny équipement farany tsotra atao hoe moyenne ampiasainy zao de eo amin'ny 80,000 euro ny anankiray. De raha zay mbola efa manao an'izay investissement zay zany ny tompony hoe anao rally avy eo mbola tataovanao indray an'ilay douane sy ny rehetrarehetra de kivo zareo zany zay mahatonga efa miatra amin'ny sport hafa zany efa miatra efa be dia be ny tsika zany zao ninona matériel sy équipement sportif tonga eto Madagasikara de mila mangataka en communication verbale zany mangataka ao amin'ny gouvernement tsika de alefany amin'ny conseil de gouvernement miditra amin'ny conseil des ministres de mivoaka lay encore le mahazo autorisation zany de afaka mamoaka zany tsika détaxer zay matériel sy équipement sportif rehetra ampiasaina fa ny hoan'ny rally zany mbola hatramin'izao tsika miteny zao zany sao de mbola admission temporaire no misy zany hoe lay fitaovana hoentin'ilay vazavy ihany zany zao tsy de taxena ana fa admission temporaire ihany de ama temporaire azy de limité dans le temps zany afahany miditra de miala le automobile de efa tsy azo efa miverina indray zany ka zay nytiro zany hoe nangataka zay zany tsika spécifiquement ho an'ny rally de ny président moa iny zany hoe entamena les procédures arak'izay. De iny fanadidiny iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no ametrahana ny veloma ho mandra-piona ho amin'ny herin'ny tozo indray isaorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany isaorana ihany koa re namana teknisianina niara-ny asa sy nanantotosa ny fandaharana tamin'ny ty alina ity dia mametraka ny veloma ary ho amin'ny herin'ny tozo indray veloma tompoko.